miarapatsika isa tokatrano indray amin'ity alady fahavalo amby roapolo ny volana jona 2024 ity ianao izay manaraka ny fahita lavitra madv dia ao anatin'ny fandarana l'actualité hatrany ianao iresantsika ny vaovao izay nisongadina tamin'ity herinandro ity ary anaovana ihany koa famakafakana momba an'izay izay indrindra no nanasana tamin'ity androany ity zany hoe iara mamakafaka ny toetra raha-pirenena nanasana n'Andriamatoa fa Andriamanarivo ianao moa dia zanaka trano ihany fa entitsika mijery anaovana jery todika an'ireo vaovao nisongadina sy ataoko hoe ireo vaovao izay tena nanamarika an'ity herinandro ity. Miarabanao namana fa Andriamanarivo. Miarabany marika dia miarabany mpijery rehetra ihany koa ngamba mbola tsy tara manolotra ny fiarabana torak'izay ho an'ny malagasy rehetrarehetra no ny natrarana sy ny navitanany ny fety fa 520 taona mahatsiarovana ny fitsingerenan'ny fahaleovan-tena amin'ny Madagasikara. Eny ary fa mialohan'ny anomboantsika ny fandarana Andriamatoa namana fa dia ity misy fanamariana kely mifandraika indrindra amin'ny fandarantsika tamin'ny herinandro lasa teo mahakasika ny raharahan'ny hoe fanalana ny teratany vahiny anankiroa misy hoe opérateur malagasy maromaro natory fandroana ialina Madagasikara zay indrindra ka ao anatin'izay dia mitondra n'ity fanamarina ity zany izay ovakiko aminareo mpijery amin'ity androany ity avy any amin'ny Andriamatoa Patrick Sejudo zay marina moa fa somary voateny matetika atao anatin'izay fandarana izay droit de réponse. Contrairement à ce qui se dit dans quelques médias malgaches et dans les réseaux sociaux, Monsieur Patrick Sejudo n'a jamais fait l'objet d'une condamnation judiciaire, ni à Madagascar, ni en France, ni dans d'autres pays, et n'a jamais été mis en cause directement ou indirectement dans un quelconque dossier de détournement de 800 000 euros. Monsieur Patrick Sejudo saisira les autorités compétentes afin de faire cesser ces fausses informations visant à ternir sa réputation. Zay zany fanamariana netiny fa dia tsy voatohitohina tamina raharaha fitsarana na teto Madagasikara na tany ivelany Andriamatoa Patrick Sejudo. Zany hoe manamarika izy zany fa tsy araky ny nolazaina tany amin'ireo gazety sy aina manjery sasatsasany. Fomba fiasa ihany tohitony ao anatiny hoe fivoahana vaovao fiazakazahana amin'izay fivoahana vaovao zay ary amin'izao marika raha mahatsapy ianao dia mafimafy zay azakazaka zay indrindra atao anatin'ny fivoaran'ny teknôlôjia vaovao amin'ity atao hoe internet sy ny tambazotra sosialy toy ny Facebook, ny Twitter ary ny fisina droit de réponse navalika avatra toy izao dia efa tafiditra voafaritra ny lalàna mihitsy hoe ahafahan'olona mitondra fanazavana rehefa mahatsiaro tena fa voatohitohina na mahakasika ny image na sariny ny zavatra mitranga mbola tantara mitombo izy io ary inona fa mbola ho hita na an-gazety na amin'ny télévision sy misehatra ny fampalalao vaovao rehetrarehetra ihany dia anahoana ny tohin'io atao fifanenjanana eo amin'ny mpandraraha malagasy maromaro sy ohatry mpandraraha vahiny rehetra fa dia hitantsika ny tohin'izay. Izay indrindra zao nidirako amin'ity raharaha Air Madagasikara ity zay nanamarika ny herinandro ihany koa satria dia voalaza tany anatin'ireny réseau social sy ny tany amin'ny internet fa dia hoe nisorona tsy ho filohan'ny filakevim-pitantanany ny Air Madagasikara intsony Andriamatoa Henri Rabarinjaka izay rehefa natao moa ny fanadihadiana dia tsy nisy décret momba an'izay ary izy tena mihitsy moa dia nilaza fa dia tsy mitombona zay fanasorana zay reny zavatra ohatran'ireny zany tokony mba hitandremana ihany satria misy tsao mandeha ary dia mila an'izay hoe ataoko hoe fanamariana na ny recoupement izay ataontsika samyny mpanao gazety mba hitondrana vaovao marina eny anivon'ny vahoaka ary tsy moro zay zavatra zay ao anatin'le resaka nresantsika amin'ny rahalahy teo hoe miazakazaka be matetika tsika rehefa any anatin'ny gazety mieritreritra hoe misy ilay tsony hoe scoop fa matetika efa songona ny tambazotra sosialy eto Madagasikara sy raha-tany zay ampiasaintsika ny fomba fijery sy le lalatsaina hoe mikaroka scoop na mitady scoop sarotra miasarotra ngamba mety zay toedraraha zay ao anatin'ny asa gazety manokana
amarika fomba fijery sy lalatsaina vaovao ny fomba fitoranany gazety indray agnampo atsoatsy satria raha ny zava-misy hatramin'izao rehefa miresaka gazety tsika marika dia ilay fomba fitorana gazety ny akabiazany ilay tany amin'ny roapolo taona lasa fomba fivarotana satria tsy azo adino misy an'izay lafiny ara-barotra zay ny gazety ary scoop io tena ilaina mipetraka eo ny ara-barotra atoato a fivoaran'ny toeraraha mety mila manana fijery vaovao tsikelikely ireo atao hoe génération hafa andray ny gazety indray atsoatsy fanamariana kely fotsiny zay eny ary namana fa hijanona amin'le resaka ery Madagasikara ihany tsika anisany hoe efa manomboka mikaikaiky ny olona izay mpanjifa eo anivony ery Madagasikara amin'izao fotoana zao manoloana ny ty hoe ataoko hoe blocage izay taritiny ilay grevy izay hoentin'ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa ery Madagasikara zany hoe tsy fotoana avy zao tokony hijerena vahaolana maika mahakasika an'ity raha ity vahaolana maika amin'ny fijery manokana ty tsika amin'ny rahalahy moa eto tsy hoe ianao mpanontany za mpamaly fa miezaka miady hevitra sy mitondra famakafakany tsika fa vahaolana maika tokony etreretana marina zany satria raha tsy teny afa-tsy ny lafa fizahantany eto Madagasikara tsika dia atao hoe misy fiatraikany mihiba be deaibe ao anatin'ilay sehatrasan'ny fizahantany ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao ny filazana an'izany ve marika dia midika hoe mandiso na manometsiny an'ilay fitakiana syndikaly eo mantsy nompetraka nyfantania hatraiza ny resaka rariny mandao resantsika satria ny fiangan'ny fitakiana syndikaly dia ny arahana nahita an-gazety fa hoe noho ny fatsapan'ireo mpiasa manao fihetsiketsehana sy mitokona fa tsy mandeha amin'lony ny fitantanana ary ahina ahafata ny orinasa fitaterana nabakabaka ery Madagasikara zany zavatra mitranga zany raha izay ny tanjona de tsy ahafaty ny armady ny fitohizan'ilay fitakiana sy ny fomba fiady atao hoe lavareny ao anatiny ve tsy mety vao mainka ampivadika amin'ny toedraraha hamono tanteraka ny ery Madagasikara ka raha miahiahy ny mpitarika syndikaly na ireo mpanao fihetsiketsehana amin'ny ahafaty an'izay orinasa zay so sanatria ilay démarche atao ilay fitakiana atao vao may ahafaly an'izay olona iverina ataoko anaty farangisosina ary raha miteny frantsay dia ataontsika hoe tena de rigueur ny conditionnel lety hoe zay sokajin'olona iverina fa mahazo tombontsoa amin'izay fifatesan'ny orinasa ery Madagasikara zay ny dikany rahako manokana tokony isy fijerena ao anatina fotoana voafaritra mazava ny vahaolantsika misy ny vahaolana kamena tena tombotrezaka mihitsy tsy maintsy atao atoato mba anarinana faranzaingana ny fatiantoka satria raha mitohy fatiantoka io ndretrarehetra dia mitovy hevitra amin'izany hitarika mety fikatsony orinasa na ny karama na ny orinasa mihitsy no ikatona vahaorinan'izay inona ny vahaolana lavitrezaka amin'ny fitantanana ny orinasa ery Madagasikara indrindra ao anatin'ny fiatrehana ny azakazaka fifaninanana ihany koa atao hoe tsy mora maneran'izao tontolo zao natao aty amin'ny hoe faritra ny ranomasimbe andehanana fotsiny aza zay indrindra satria tsara manamarika fa efa mahatratratra any amin'ny $500,000 isan'andro ny vola tsy miditra ao amin'ny orinasa ery Madagasikara de fatiantoka manko zareo misy fatiantoka amin'ny vatana avy hatrany mihitsy ho an'ilay orinasa zay fa misy koa ilay fatiantoka hoe atao hoe misy impact any amin'ny secteur d'activité hafa mpandraraha efa nyteny ny akabeazany ry zareo tao amin'ny GFP moa zany efa naneho hevitra tamin'ny herinandro iny toy zay keo ohatra zao voatsela ny tena ny tany amin'ny faritra sava iny fa ny akabeazany toerana fandraisam-bahiny dia nanafona ny famandriana tadidiny efa fa ao anatin'ny tsona hoe haute saison tsika amin'izao fotoana fanararoatra amin'ny fampiodinana ny tsenany fizahantany sy ny fampidiram-bola mampandraraha zany na ny any sava na ny tany tomasina tamin'ny herinandro lasa iny na zaonantsao tarby hoe hatrany amin'ny andro tokony famandrehana zany hoe 2/3 roa-pahatelo ny réservation zay vanatao tamin'ny herintaona dia voatery ny foanana no io olana mipetraka io tsy tena hoe manginy fotsiny fatiantoka mpandraraha zay tsy maintsy mitatitra entana raha tsy resaka afa-tsy ny any savatsika efa nentana tao anatin'ny mahenika izy ty manahoana moa ny lalana any fa fiaramanidina ny tena miasa matetika zao nefa ny zavatra misy tsika hoa marika tsy mitsara tsy manome tsinonizaniza fa io ny vitsy miketrana rery fa misy ny antony kanefa tokony hojerena amina maso manana fijery miabo sy mamaha olana ny toedra raha ito amin'ny firenena dia jerevana ny hoe araka fitentsika malagasy tsy ahafatany reny ny
ary tsy abotra ny zanany ny rarina koa hoe tsy ao anatina fifampidirana fampiasan-kery na fifampitsapan-kery no tokony amahana olana eto amin'ny firenena fa tokony izahana ao anaty fitoniana foana satria na filoham-pirenena raha tamin'ny fainina amby roapolo jona teo nge mazava ny kabary hoe miantso ny isina fitoniana mba isina famarina toerana hiatrehana zany fampandrosoana eto Madagasikara zany ary tena mila an'izany tsika raha olana ohatran'ny an'ery Madagasikara iverina hoe olona samy manam-pahalalana manam-pahendrena ny rehetra tokony ao anatin'ny fitoniana no mahana olana tsy tokony isy fiatsika miendrika fandrehetana afo indray hoe fampisehoana hery na fampiasana hery na avy amin'ny andaniny na avy amin'ny akilany zay mety hitarika olana vaovao hafa akoatran'ny olana mbola tsy voafahamy zao zay no mahakasika neny raharaha ery Madagasikara iny fa anisany natsikaiky koa tamin'ity herinandro ty de fiverenany ty resaka hoe bombe artisanale ty miverina indray ve zany ity raha fanamboarana bomba ty raha ohatra ka nitsahatra izy io tao avao satria nalaza reny tamin'ny andron'ny tetezamita de hoe misy tetezamita mihitsy nalaza de misy manamboninahitra ray zay moa de natao anarany mihitsy hoe général bomba ozy izy zala satria izy no anisan'ny manenjika an'ireny olona ary mahatratra foana an'ireny olona mpanamboatra an'ireny bomba artisanale ireny ty zavatra ty ve zany hoe verina indray zany ny resaka fanakorontanana amin'ny raha amin'ny alalany hoe fampiororona eto amin'ny firenena fijery manokana hatranytsika rehefa mamaly eto marika de afaka mamaly manampy ihany keo ianao ngamba vao nitrango ty raharaha ty aloha ny tao an-tsaina voalohany de rehefa misy événement goavana avy eto amin'ny firenena dia tafiditra any amina fomba fisaina loatra zany tsika malagasy hoe ararotana ahafahana manao fampiororona hatraiza ny tena mamarina azy koa de hatraiza mety mahasary mihetsika azy koa adevitra mipetraka zany ary rehetrarehetra mametraka an'izany baraingo zany daholo izany eo ambadika tao anatin'ny tetezamita tsika be de be mpanao politika voasaringotra tao anatin'le voatonona hoe reto amin'izao fotoana zao raha mijery maso miangana zany fotsiny hoe ny akolafo zay tena fanandrana tany anaty tetezamita nge efa ao anaty fitondrana ny tena nytreretana hoe mpanao an'izany tamin'ny fotoanandro raha petraka fa reny ny mpanao an'ilay bombe artisanale na inona ny tombotsoany raha efa anaty fitondrana izy mbola miraka an'izay raha petraka fa cinéma izy inona ny tena porofona ny vahoaka malagasy hoe misy manakirotana eto fa voafenay ve ny toedraraha io manahirana satria sarotra ny avy hatrany de hiteny tsy afaka manao affirmation gratuite tsika eto hoe inona ny marina inona ny diso fa misy fotoana isika na mpanao gazety ara dia miara-miadihevitra sy miara-mamakafaka amin'ny olona koa mamatatra hoe inona marina ny ao ambadika reny zavatra reny indray ny zava-dehibe aloha de hoe tsy mipoaka izy azo lazainy hoe ny ren-doza zany ny fety midikany aloha hatreto ary dia zay zava-dehibe tsisy zavatra azo atao eto tsisy zavatra azo eritreretina raha tsy mifanaika aloha ary mifamatotro sika samy malagasy io marika angamba ny amiko tsy hoe ny mpitondra ihany matetika rehefa miresaka ny vahoaka na ny olon-tsotra ny mpitondra toy zao mpitondra makatsy mpitondra makaroa fa isika vahoaka ihany keo isika olo-pirenena ihany keo de mila tsy miandry andry zalam-panao politika anao pacte de responsabilité na pacte de stabilité fa misy zavatra tokony ifamatorana amerina rariny mipetraka tsara ao anaty fiarahamonina alao tsika mitony de alao tsika mieritrery raha olan'ny andro adivitra ny fikorotanana tsika tokony mba andany andro eritreritra ina mahasoa ny satokatrano ny sambatan'olona etrena zany fampandrosoana zany satria raha tsy hevina koa de manana ndraikitra koa isika vahoaka amin'ny tantarany firenena fantanina ray fotsiny zao hoe tsy haiko nanomboka tamin'ny taona firy ianao marika ny nahatsiaro an'izany hoe fankalazana fetim-pirenena zany fa zay tamin'ny fahazazana isan'ny zavatra mahafinaritra ohatrany hoe miadona ny ray volana ny tapa-bolana alohan'ny fety andeha nankatsaina ny ao tokantrano fa tetotsika nanomboka tany amin'ny tetezamita zany zavatra zany ohatra mahatonga saina ihany hoe fa maninona moa tsy maintsy lasa metrahana adihevitra amin'izao ary ny ainao manjery sasany ny radio sasany zay mampiditra olona mivatana amin'ny telefona ny alohan'ny fetim-pirenena somarina gaga ihany fijery manokana ty fa mety raha diso le fijeriko arena fa zaza reny hoe tokony ametraka adihevitra ve ao akadoka ny fetim-pirenena hoe tokony anangatsaina ve tsika sa tsy anangana maninona ianao manangana ary maninona ianao tsy anangana izay ve tokony amboly adivitra ohatra zany amaolo-pirenena fotsiny zany hoe ny any ampitan-dranomasina nge misy olana foana na États-Unis atao hoe tsy manana tokopy dehibe ohatra tsika fa miaina ao anatin'ny antsoina hoe bipartisme manana olana daona ny firenena rehetra
fa misy lay ingéniérana mipetraka hitondrana ny fanjakana ny firenena ary iaina ny olo-pirenena hoe rehefa fety ho an'ny firenena raha iaina ny vahoaka sy olo-pirenena de mipetraka fa teto amintsika reny ny zavatra nitrany mialatsiana eto ohatra somary lavalava kely izy maraka hoe nisy fotoana tao anatin'ny tetezamita tadidinao mbola tany atsesitany ny fogo teo aloha ravanomarana marika nanao antso izy avy any hoe tsy misy fety-pirenena mandeha raha tsy zava-verina Madagasikara teraka tao ny adevitra amin'ny hoe anangatsaina na tsy anangatsaina ny zavatra nisy nefa zao tao anatin'ny fanamariana ny fety-pirenena farany teo fa 5 taona Andriamatora Valomarana marika toy zao manenina mafy hoe fanahonana ny solombavam-bahoaka timaza tsy tonga nanatrika ny fety-pirenena kanefa mazava ny position ny atokony folo teo aloha raha Valomarana marika dikan'izay misy tarazo mamela takaitra amin'ny toe-tsaintsika malagasy ireny adala politika zany anandreny ary tsy tokony aketsika tsy tokony aketsika fa tokony lavitsika hoe tsy azo tarina mihoatrany sao itsony izay tarazo marary zay fa mila miezaka manomboka tsirairay mihitsy hoe atao sitraniny dia raha izao izy ny tsy afaka de mieritreritritsika marika tsy haiko filotona zanaka marika hoe eritrereto ny 10 taona manaraka de ahoana zany ty Madagasikara ty zay indrindra ahoana zany le izy am'zay eny ary mialohany anoizatsika ny resaka namana Fandriamanarivo dia isendrikelitsika anaraka dokam-barotra Ianao rerika sisa tsy manana télé eo e manana télé tsika manana canal de mitovy ny tsy manana ihany zany ianao hitan'la le baolina maty voalohany iny a ilay iny a sady mbola misy match rano kosa e za jerisérika La télé sans canal, ce n'est pas de la télé. La télé sans canal, ce n'est pas de la télé. Et profitez-en, jusqu'au 30 juin, le décodeur est à 10 000 arrières seulement. Pour tout abonnement à partir de la formule Évasion Plus. Et cela, quel que soit votre mode de paiement, et même en cash. Rendez-vous vite dans nos boutiques et distributeurs agréés Canal Plus et Canal Sat. eny ary dia ao anatin'ny tapany faharoa mifandarana l'actualité hatrany ianao any tokantrano fahita lavitra ma-TV namana Fandriamanarivo mpanao gazety no hiaraka makafaka amintsika eto ny vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity efa natsidika teo namana fa teny aloha teny ny resaka mahakasika an'ity hoe solombavambahoaka izay tsy tonga nandritra ny fankalazana ny fety-pirenena folo ihany zareo ny tonga tao folofolo dia nahitana ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny sisan'izay dia tsy tonga nanatrika an'izany fankalazana ny fahadimy taona ny fahaleovantena izay misy ireo hoe tany amin'ny faritra izay ny avy niaraka ny rehefa nanontaniana zareo fa nisy kosa nefany teto andrenivohitra fa dia ninitsy nanatrika an'ireny fety-pirenena reny mihitsy eo no somary magaga hoe Andriamatoa Marika Ravalomanana dia somary gagagaga ihany hoe fa tsisy député avy eo amin'ny antokotiko Madagasikara teo tahaka izany koa Andriamatoa Général Camille Vital zay tonga tany amin'ny fety-pirenena fa nefa ny solombavambahoakany de tsisy teo midika ve zany fa hoe tsy voafehan'ireo lehibe anantoko politika ireo solombavambahoaka izay ao anatiny antokony raha dinihana kely de mendrika ohatrany mitaratra an'izay izay indrindra ohatrany hoe mikomy le solombavambahoaka ny antoko politika ve ny mpanao politika pikatroka ho aminy izay zany no ataoko hoe hevitro manoka ty fahitako an'le fietsika ireo solombavambahoaka sasatsasana misy antony le izy aloha hoe mazava ho azy zany eo aloha zany nefa nlazainao toy ny hoe amin'ny fotoana ohatry zao koa hoe isika tao Antananarivo matetika tafiditra ao anaty adevitra politika lalina be sy mafana be indrindra moa tao akatoky ny fety-pirenena iny fa raha zava-misy any amin'ny faritra nge amin'ny ankapobeny milamina ny olona any amin'ny faritra miandry an'izay fety izay tsy mila tenenina any any atsangano ny sainam-pirenena fa zay lalana alohanao manangana sainam-pirenena any diko tenenina hoe manana didy ihany koa ny solombavambahoaka na zany na tsy zany tsika sao de maika loatra andika azy fotsiny amin'ny fomba famaky le toedraraha araka amin'ny fomba fiadivitra eto andrenivohitra
fa reny solombavam-bahoaka reny dia samy manam-pahefana ambony rehefa tonga any amin'ny faritra misy azy ary ny fotoana ohatry reny ny fotoana ahafahana mampiseho mihitsy le toerana hoe akaiky ny vahoaka izy ray aman-dreny ny vahoaka izy misy amin'ireny ny miantoka ny antsoina hoe nofokina amin'ny tampihavanana ao anatin'ny fetotra zao misy amin'ireny satria ohatra raha miresaka afomanga fotsiny antsika ny afomanga nomeny fanjakana zao ny amin'ny foibe dia atao hoe renivohim-paritany sy renivohitra distrika vitsivitsy fa ny any amin'ny tena renivohitra to somary manondravinahitra sy lavitra matetika ny solombavam-bahoaka miezaka mitondra an'izay famalifaliana vahoaka zay fa nyvahoaka mahatsapa hoe miaina an'izay fitopirenena zay io moa sarotra ny any metsiny hoe naninona ny tsy tonga izy fa naizana tsy zany misy ny tranga vatelo ny teneny marika teo ny amin'ny hoe misy kosa reo teto andrenivohitra fa nakaizy izy ireo folo ny tonga teny mamasina ohatra ny tianany any rehefa miresaka solombavam-bahoaka sy taremarika dia mampitianany any foana io zareo namana solombavam-bahoaka hoe ianareo marina mantsy sabanana leo maro anisa famaritana taremarika tsy haina hoe zay ve zany no maro anisa tonga teny zay ve ny zaka amin'ny maro anisa tonga teny mahamasina tamin'ny fotoana iny fa dikan'ireny raha olona ao anaty androm-panjakana tokony modely amin'ny fitondrantena maolo-pirenena manao zavatra ohatra an'izay raha sanatrika zay ny zavatra nitranga hoe no midisadisa politika ny tsy raha natrehana azy dia manahirana ihany ny eritreritra hoe ahoana moa zany ny olona any amin'ny farim-piadidinana andany ianao ahoana moa zany dikan'ilay fitokisana napetraka ny olo-pirenena aminao raha tonga tena mauvaise foi tsy ahatongavanao anatin'ilay etsika manana toerana eto amin'ny firenena za manokana be dia be ny olona mety mahitraka adhevitra amin'izany zavatra lazaintsika izany marika hoe ka tsy mety kosa fa mahantra ny olona tsy mety kosa le fitondrana manao an'izao na toy hoe amiko tsy tokony amiko manokana ity tsy tokony ametrahana adhevitra zany resaka firenena sy tanindrazana zany tsy fetan'ny filoham-pirenena tsy fetan'ny président ny assemblée tsy fetan'ny prime ministre fa fetan'ny malagasy ny mariana teto midikany tokony manana didy foana manrehetrarehetra anamasaka an'izay zavatra zay dia tsy haiko hoe fa raha mivirintsika amin'le petraka hevitroko marika hoe tsy totenina ve ny mpitarika politika eto amintsika ny zavatra misy hatramin'izay nge dia ahitana an'izany firy moa ny atoko efa miparitaka teto Madagasikara fa tsy ary tsy vao zao io efa hatramin'izay nanomboka tamin'ny mba natsiarovana saina tao any amin'ny raika amby sivifolo fa nisy nge ohatra ny atoko natanjaka ny heveriny ohatra ny fahaleovantena ny AKFM zany natanjaka zara ny AKFM ny erivelona rahasalama nampianjerany amiraly rehefa miodina ny mandany jereko tamin'ny fotoanandro fa miparitaka nisy erivelona rahabe arivelo zany zany eo anatin'ny filalaovana politika eto amintsika dia heveriko fa zavatra tsy tokony hataitan'ny vahoaka zany ary za mihevitra hoe tsy tokony misy zavatra mety azo alay tahaka amin'ny mpanao politika misy zavatra zany ry vahoaka tokony mba tsy alayntsika tahaka andry zareo aloha petraka amin'le maolo-pirenena manahirana be mantsy ny metraka hoe fa maninona moa tsy toteny garavalo manana marika tsy tonga ny olona fa maninona moa dia matoka mivital inona ny zavatra nitranga atao tsy tonga ny olona dikan'ireny koa zany hoe misy ihany ny solombavam-bahoaka na tsy mitovy firehana sy mitovy fijery politika aza afaka mivondrona rehefa hanao zavatra anankiray ka mety akasika ny asa tombotsoany ve rehefa ny arahana hita zany tao amin'ny ateny miram-pirenena nge fa ny olona sakay sy maso tao anatin'ireo parlementaire ireo afaka miaraka tampoka rehefa tonga ny fametrahana n'ilay fitoriana famonganana amin'ny filote teny ny ACC ohatra ne nafinaritra koa aloha nijery an'le sary tsy zany hoe mahita ny olona ny ady sy tena tsy fandevo maty fa dia mifampitatana tamin'ireo fotoana izay indrindra na tsy hiteny fotsiny raha mahita ny ramatoa Christine Razanomaso zay nesory ny filoha ny antenimera amin'izao fotoana Jean-Marc Serakoto Monjy iray latabatra mety hoe fa vita ihany koa ve zany ny fampihavanana ao anatin'ny antenimera-pirenena mety azo jerevana fotsiny hoe valinareo solombavam-bahoaka zay sendra zay mijery ny fandaharany nareo zany mety misy patsany aminareo any miavana rehefa misy patsa eny ary ka mety misy ao anatin'izay ve mety misy ifandraisany ve reny raharaha reny sy tia le hoe lalàna volavolan-dalàna momba ny bois de rose izay tsy mivoaka mihitsy fa dia bloqué eo amin'ny antenimera-pirenena ary dia tsy fantatra aloha hoe rovina no dinihana indray satria dia voafaritra tao anatin'ny tokony hodinihana tamin'ny herinandro lasa teo zay tamin'ity herinandro ty zay volavolan-dalàna zay kanefa dia najanona midika ve zay fa hoe mety hoe misy ifandraisana amin'ny raharaha politika ihany koa zay resaka tsy famoahana na tsy fandinihana zay
lalàna momba ny fanenjehana an'ireo mpanao trafika na andramina ireo satria moa maninona ny mety hisy fifandraisana amiko manokana raha ohatra ka vao marina ny fisin'ny fifandraisana de satria misy tombontsoa ao ary matoa raha petraka-hevitra ny atsika ny angany ato hoe isan'ny mety azo everina kendrena tao anatin'ny savorovory teny amin'ny anteny mera de ny atonga ny fankatoavana iny lalàna mametraka ny fitsarana manokana isahana ny andramena iny midikany raha makafakatsotra sy mametrapetraka levitra tsika de hoe misy am'ireo solom-bava-mbahoaka ave matahotra ny hitsangana zany tribunalna manokana mikasika ny andramena zany satria eo amindry zareo efa ondry zareo ny lalàna nahoana tsy miemotra indray le izy ary tsy mahemotra amina fotoana voafaritra fa miemotra amina fotoana mbola tsy fantatra efa indroa izy io niemotra tamin'ny voalohany hoe efa tokony hodiniana de nisy an'inyle hoe fitoriana ny filoha-pirenena iny zay aloha nampihemotra azy voalohany le magaga hoe isaka ny mipotra zany ny fotoana ipetrahan'ilay lahadinika hoe andiniana azy misy zavatra mitranga foana eo anivony anteny mera-pirenena kanefa zany zavatra zany tsy isika eto Madagasikara rehetra fa na fianakaviam-piaraisam-pirenena nge miandry an'ilay etsika ataotsika amin'io zay indrindra satria atraiza ny fahavonona antsika sy ny androm-panjakana eto amintsika handray fepetra marina fa ny zavatra misy hatramin'izay nge namaky ady de lasa resaka le izy tsy hitany toy ny fa mandeha ihany ary indrindrandrindra moa tany anatin'ireny vanim-potoana nampafana propagande sy sisy reny raha fanady adina natao tany antalazo farany teo de milaza ny loharamba hoe tao anatin'ny fotoana nampafana fifidianana filoham-pirenena sy ny solom-bava-mbahoaka tena napietsika be an'izany resaka andramena zany ary hotateriko araka fomba fiten'ilay loharamba avao hoe raha mandeha amin'ny lalana avy eo antala mandeha mianatsimo isaky ny 5 minitra ianao fanena amina camion feno andramena mipetraka-hevitra lizy hoe misy ifandraisana zany ny andramena sy ny resaka politika fa manamarina an'izay a zavatra mitranga am'izao fotoana zao tsy tenyny anteny mera marika fa am'izao fotoana zao a eo anatrehan'izay hoe tsy ifandraisana raikitra avy atrany sy feno atao mifanjakana zay de misy ny sokajana mpandrara zay efa napetraka mifanjakana araka ny lalàna velo eto amin'ny firenena fa tsy ara-dalàna fa reo mpandrara reo efa manana ny volany ary mampidona ny volany am'izay andramena zay fa mety gagy ianao raha maheny any faritra savangy mpandrarahan'ny andramena zanaky ny fiangonana ary manorina fiangonana manao asa sosialy izy mpandrarahan'ny andramena ny manamboatra ny lalana amin'ny faritra sasany any sava iny izay atao hoe tokony andraikitry ny commune andraikitry ny fanjakana zany zavatra zany de mampiseho ny fahalemeny eo anatreha fandikan-dalàna fanjakana mialatsiny fa mahitsy be zay fomba fiteniko zay io ny tokony hoe aiza ny fandraisana andraikitra zany rehefa miteny assemblée tsika androm-panjakana zany ary androm-panjakana isan'ny tokony andray fepetra sanatria ve zany eto Madagasikara efa tafiditra ny aratana hoe guerre de clan tsika am'ty resaka andramena ty de misy ve sanatriana zany ny atao hoe clan tafiditra ao anaty fitondrana ka mafy tsy azozongozonina ary misy ny clan zay feriseza atao anaty fitondrana de tsy maintsy manefa amin'ny zavatra mitranga rehetrarehetra zany zavatra rehetrarehetra zany mamaly ny fanontaniany marika hoe misy ifandraisana ve ohatra amin'ny manay a marika hoe misy ifandraisana ary nareo mpandrara reo nge manao asa soa zany any faritra sava de fantatra hoe misy amin'izy ireo CST taloha misy fa député taloha fa mbola mieritreritra akatoerana politika ary zay fakanatoerana politika zay any fomba fiady teto Madagasikara hatramin'izay de miankina ny fampiasana vola ilalaovana ny fon'olona miketrika anao sénateur ianao fa midikany tsy maintsy mitady maro anisa ty am'lay grands électeurs midikany tsy maintsy manana be ny tanàna maromaro ianao zany de fa ao anatin'ny fiomanana be ny tanàna tsika etsika ny mpandrara manao asa soa izy a mba hakana fon'olona ifidy an'izay be ny tanàna eritreretiny fa tokony afaka anoana azy azo amin'ny toerana ny amin'ny toerana maloolona ohatra vitsivitsy reo zany afahantsika miresaka de afahan'ny olona mandinika hoe iray lafika ve ty resaka andramena sy ny resaka politika ity angamba tsy de zavatra miafina loatra zany raha eto Madagasikara fa betsaka ary na tsy tsika mpanao gazety ary fa ny olon-tsotra de mety samy efa mba manana valy teny am'zany zavatra zany mampalahelo mantsy de mangataka tsika hoe mila fanampina avy any ivelany amin'reto mpamatsy vola iraisam-pirenena raha tsy hiteny fotsiny banque mondiale de anisan'ny namatsy vola amin'io ady atao amin'ny trafika ana andramena io ary de mbola tsy miteny moa izy am'izao fa zany mino fa de manontany teny izy hoe fa ahoana marina moa ny lalàna no
tsy ampiarina marika manahirana amin'ny izy ohatrany ametraka fanamarihana kely amin'izay resaka mpamatsy vola zay ny rahana nahita aloha mitondra raha politika teto fa isika samy mahafantatra no ndretrarehetra matoa tavaverina teto ary matoa marika raha-valomanana dia nisy ny fanerena tena mafy avy amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena amin'ny hoe famerenana ro mpitsokonenana politika sy ny famoahana gara politika isan'ny fitakiana anakarana Madagasikara foana koa ho an'ireo mpamatsy vola ireo ny hoe fisin'ny korokolony sy ny gaboraraka fitatana amin'ny arena voajanahary tena moa zany ohatra somary tafasisika kely ao anatiny io tena marina amin'le fanadihadiana ratsitolena no matetika fa magaga hoe efa maninona no afaka mandonda tabatra ny mpamatsy vola sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary rehefa maninona no miandry izy miandry ampatonina sy fahanginana satria misy fiteny malagasy milaza hoe ela loatra ka atao mamperitreritra fa efa lany ihany hoe mipaisokady vo andonda tabatra ny mpamatsy vola ohatra raisiko aminao tsy bois de rose ty fa misy anie fa maritana ny antsona hoe nouvelle aire protégée to Madagasikara fa reny misy dossier tsy maintsy ady ady dia nisy tamin'izy ireo tsy teny an'ilay izy hoe tamin'ny volana mety eo ny tokony voaka ny statut satama ao anatin'ilay nampy azy fa rehefa nijerena fotony inona moa zavatra rovanao amin'ilay izy fa alatra tany ny be dehibe tao anatiny kanefa dia tsisy ny teny zava-dehibe fotsiny aloha misy fanadihadiana tao kasika an'ireny ohatra avoaka dia mba nisy fiatraikany ilay izy satria amin'izao fotoana resantsika zao tsy teny anaran'ilay faritra rovana fa miatra ny fandiniana ary naverina hatrany voalohany zany zavatra zany raha hoe ampitaitsika aty amresak'andramena za mihevitra fa nanana force nanana iry nanery mitondra raha amin'izao zavatra misy zao fianakaviam-be raisam-pirenena tokony manana zay hery zay izy ampiatoana io satria tsy ady vita eto Madagasikara matoa nandehatra amin'izay tsika mahafantatra asiriko diovina fotsina tsy Zanzibar sy Kenya dia mivoakatra ny Chine dia hatrany Thaïlande ny fanaovana azy indraindray matoa zany fantatra tsy vita Madagasikara fa mety tsy mitodika hoe tsy ampiko le manakina foana dia mamelaka tahamaina n'ilay mpitondra sy Malagasy foana aloha fa misy mba manandrify anao ka raha tena tianao iova ny situation angamba everiko hoe mety afaka mametraka ny lanjany do fianakaviam-be raisam-pirenena sy ny mpamatsy vola ireo amin'ny resaka io tsika moa zany zao fa miandro hoe ahoana ny mety hotohiny amin'ny resaka fanasana samy miandro eto tsika hoe aiza ho aizo ahoana ny mety hotohiny zay no andrasana anay zao inoko fa tonga any amin'ireo tompony andraikitra tsirairay sy voasahana voaresaka tao anatin'izay ireny famakafakana sy hoe teboka zay navohitritsika teo na manafandriamanarivo iny ary dia ao anatin'ny vaovao izay nisongadina tamin'ity herinandro ity ihany koa ty le fametrahana nyty le hoe pacte de stabilité pacte de responsabilité zany hoe velorano ny mpanao politika zay eo amin'ny filoham-pirenena sy ireo solomavamahoaka izay navoaka ny didiny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mangataka an'izay tokony hoe ametrahana ny andraikitry ny tsirairay zay ao anatina velorano anankiray mandeha ny kajikajina hoe maro anisa sy ny tsy maro anisa araka ny tenitsika tamin'ny voalohany teo namana Fandriamanarivo ity le hoe nouvelle majorité parlementaire ny sasany miteny hoe zay manana fitopolo député ny sasany manany laza hoe zay efatra amby folo amby zato zay solomavamahoaka ny sasany moa dia hoe tokony ho premier ministre satria manana député 50 aty ampelatana izay toe-javatra zay hoe tsy mbola miverina ihany amin'le fomba fanaovantsika eto Madagasikara politika satria efa nitranga hoe tamin'ny andron'ny professeur Zafelbera zay resaka majorité zay ny UNDD nisy UNDD to nisy indépendant maromaro niaraka tamin'ny professeur Zafelbera nefa dia tsipaka reo député reo taty aoriana dia ndaraka hatramin'iny hoe natonga neny motion d'empêchement ireny verina ndray zany zay fomba fanaovantsika eto Madagasikara politika zay amin'io raharahana majorité io satria ny filoha tsy tratran'izay mantsy dia ny tamin'ny andro ny arema zay maro ny député tao aminy tahaka izay koa tamin'ny andro ny tiako Madagasikara betsaka ny député tia matao anatiny dia lazaina mihitsy moa hoe fa dia matanjaka loatra ilay fitondrana rehefa mipetraka ireo ataoko hoe
antoko politika izay anisan'ny natanjaka aloha teto amin'ny firenena, nanana député betsaka, nanana sénateur betsaka teto amin'ny firenena, zany hoe voafehan'ny filoha mitondra tao amin'izay zany ny antenimiery anankiroa, na ny antenimieram-pirenena na ny antenimieran-dolona, tahak'izay ihany koa tamin'ny andron'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana, na de hoe tamin'ny voalohany ary dia somary ny arema betsaka tao anatin'ny antenimieran-dolona. Izay indrindra moa no tiako tsindrina eto hoe tsy ho atao hoe ohatrany hoe voarahona matetika foana ve zany ny fitondram-panjakana, ny gouvernement indrindra zay tsy afaka manao inona, raha tsy teny fotsiny ary tsika de resaka lalàna momba ny Andramena teo zao de tsy afaka manao inona aloha ny gouvernement zany fa de bloqué le izy voatazony eo anivon'ny antenimieram-pirenena le volavolan-dalàna. Le izy marina ny tenao hoe verina foana ny olana ary mahatonga tsy famarina toerana fitondrana, rehefa fitondrana tsy maro toerana aloha dia tsisy fampandrosoana azy eritreretiny eto hoe nahoana nahoana. Midika an'izay ny zavatra nataontsika hatramin'izay be dia be ny karazan-javatra natao teto marika. Raha ohatra raisitsika hatrany amin'le niresahanao momba ny professeur Xavier Albert sy tamin'ny andron'ny prime ministre Francis Caravone ireny, fa matoa mbola verina foana manao boribory vetaveta ho zao fomba fiteny ny zavatra mitranga amin'ny politika. Dia satria tsika mijery amin'ny maso maikamaika, mety nijery amina resaka fihetseham-po ny toeraraha fa tsy nitondra vahaolana tena miainga ny fotony, tena hoe namahan izay olana izay. Eto ohatra ny mahatsiaro ny zavatra namarany Andriamatoa Manandafarakotiny ireny zany terinandro ity, misy lafiny azo heverina hoe mampitombona tsara n'ireny mihitsy. Fa iny fanerenan'i Madagasikara itsofoka tao anatin'ny iny angika isan'ny antony anankiray hoe nahatonga olona tamin'ireo kandida zay tena tsy nieritreritra hoe tena ho tonga eo amin'ny fitondrana. Pirofo ange fa tonga teo amin'ny fitondrana ny mpitondram-perinasa amin'izao fotoana izao vao mipetraka ny atoko e. Ary io isan'ny veriko fa olana anankiray mahatonga tsy famarina toerana hoe tsy manana ilay socle matanjaka ianao ao anatin'ny antenimiery, ka arakaraka ny tombotsoana izay ao anatin'ny antenimiery tsy maintsy arahanao ambokiny raha teo maro toerana ianao zany dikany amin'izao fotoana izao. Ka raha miantso ny filoham-pirenena tao anatin'ny kabariny, tao anatin'ireny fitom-pirenena ireny ny amin'ny hoe sina fitoniana, ametrahana ny pacte de stabilité sy ny pacte de responsabilité, za mihevitra marina hoe tsara ny afantaran'ny malagasy an'izany fa tsy ny malagasy amin'ny ankapobeny angambany indreny no mikorontana eto, fa tokony fanatona ny filoham-pirenena sy ireo parlementaire ireo sy ny antoko politika, sy ny antoko politika ihany koa hoe inona no ametrahana zany. Be dia be ho any zavatra natao teto fa lasa mampiteteniteny foana izy nandray enjany reto mpitondra antsika reto hanao spectacle. Fa vita iny a dia toy ny tsisy tohiny a, aiza ho aiza zao ny tohin'ny fampihavana-pirenena ohatra ary iny nefa azo lazaina hoe kitika niteraka ny trangana tonga solom-bavambahoaka nepo ny tambavany zalafa hoe résolution ny fampihavana-pirenena andrava androm-panjakana dia ny aza natao ny tonga aloha. Ny zavatra ohatr' izany zany mila mijery fotony tsika taiza ny fototry ny olana, aiza ny tena mila vahana, fa tsy manao karazana solution tipotop matetika foana tsika dia lasa tsy mahalasa lavitra fa verina ao anatin'ny olana miodikodina firenena, miodikodina ao anatina olana politika foana. Fa nitsapa ihany koa ohatra ny somary tsy mifampatoky ihany ny samy mpanao politika. Bon, ekeko aloha zay raha ohatra hoe any amin'ny firenena lehibe dia hoe misy ny mpanohitra sy ny eo amin'ny fitondrana kanefany dia raha ilory zareo rehefa hijery hoe andao fa aty ny lalana mpandroso an'le firenena miara-miainga ry zareo rehetrarehetra. Fa ny aty amintsika ohatrany hoe rehefa misy favoazana mahazo an'indray dia ohatran'ny falifaliny ray moa ny sasany indray manararoatra an'le toetra raha misy mba ahafahana miditra amina sehatra iray amin'le ady seza, ary nefa dia tsy maharitra n'le hoe alternance démocratique na ny fifandimbiasa toerana araka ny voafaritra anatina lalana mazava anankiray. Za tsy teny hoe lalam-pandroenana fa mety hoe anisan'ny olana ihany koa ny lalam-pandroenana fa tokony isy lalana mazava zany raha ny rehetrarehetra manaiky. Teninao zay ary mampametra-panontaniana araka ny fanamariana nataon'ny marika teo hoe eto amintsika any ivelany ny atokona tsy mitovy hevitra sy fijery ary fa rehefa tanindrazana ny resahana dia mipetraka izay. Ny azy zany ny fanontaniana apetrako eto
hoe ny mpanao politika malagasy mihitsy hoe mahatsapa ny asana sy ny faleorana zany hoe tanindrazana zany misy ve zany nation malagasy zany fa rehefa miteny tanindrazana nge matoa miverina an'izay foana ohatra faran'izay tsotra morazo ny rehetra hoe matoatsika anangana saina pirenena ao anatina fety pirenetsika raha mbola mampiady hevitra atsika mipetraka rehefa antany hoe matsapa ve tsika efa misy le Madagasikara sy le tanindrazana misy ve zany inona ny olana fa maninona tsika tsy mahatsapa an'izay ka na ny olona tsotra tokony verina hoe arofan'ny mpanao politika azy ao anatin'izay voazara ao anatina fifampiandanina de samy manana ny ombany io ka rehefa miteny ny mpitarika hoe tsy mitsangana io saina io de tsy mitsangana io teny ny mpitarika hoe manangatsaina amin'izay tsika de olona vitsivitsy zany no tena mibaiko ny zavatra misy ara politika eto ndika zany ka io le fanontaniana hoe ozy marika hoe fa maninona ny eto amintsika nohatr'izay za koa mametra-panontaniana mitovy aminao ve ny eto amintsika ve mahatsapany zany misy ny tanindrazana misy ve firenena malagasy mety adaladala le fanontaniana fa tokony eritreretana ihany zany raha misy izy nahoana nohatr'izao tsika raha mbola tsy mipetraka ny fomba fijery matakatra an'izay nahoana ny tsy mipetraka inona ny tokony ataontsika rehetrarehetra zay indrindra de tokony samysaintsaina an'izay zany tsika ary ny mpitarika ihany koa de tokony mba anana ndraikitra sy adidibetsaka am'izay resaka hoe ataotsika hoe fanabeazana ny vahoaka ao anatin'izay ny resaka hoe civisme mantsy iny ary dia manana ndraikitra betsaka na ny mpitondra na reo mpitarika politika izay misy ny sasatsasany agnamany mety hoe manao fanahinina mihitsy ao ihany koa nefa ny mpanany botrany zarany olona isika bado mba ametseny atsika ka tokony isaitsaina am'izay zany tsika tsirairay tsika malagasy hitondra an'izay fomba fijery vaovao izay ahafahana mampandroso ny firenena zay nga manakabe marika avy ny sirariny marina hoe misy fotoana nge rehefa miady hevitra amin'ny olona ianao olotsotra tatoato rehefa miresaka ianao miresaka raharam-pirenena miresaka an'izany hoe avy Madagasikara zany olona kivy ny akabeazany miresaka aminao fa nazanaty zany ny firarina hoe mba hisiovana zany toetra raha eto amintsika ohatra ny anahirana no mieritreritra ny olona matetika ny akabeazany teny zay raha mahita hirika ny zanakay tsy hipetraka eto tsony syna hitsoahana zany ty Madagasikara ity mety izay koa nitanjony olona nge am'le fanabadona ozy marika teo fa rehefa tsy mieritreritra afa-tsy ny ao anaty vilany sy ny isan'andro ny olona de tsy manana fahatakarana loatra tsony ny ady hevitra am'izany zavatra makasika firenena zany zay zavatra zay nefa poizina zay zavatra zay anko fitaovam-piadina mahery vaky amoentin'ny olona zay mieritreritra ny androban'izany Madagasikara zany tsika efa marefo de marefo ny fahatsapana ny tanindrazana itsika efa ambany de ambany ny fahalalana amin'ny akapobeany itsika efa marefo amin'ny ady hevitra feno ny fepetra fahan'ny olona mijoloka ny areny eto raha ohatra ka zany no mitoy de fotoana tokony atonga saina hifanomezana tanany indrindrandrindra fa tsy hoe ny manam-pahaizana sy ny avaram-pianarana hipetraka ho mpanakina fotsiny fa misy fandraisana ndraiky to ny olona ao anaty fitondrana tokony andray fanampiana tsy ametraka fipetra politika sy tombontso politika vo afaka andray fandraisana raikitry ny olo-pirenena satria zakana foany koa zany matetika teto amin'ny firenena hoe na misy azany te andray andraikitra rehefa tsy manao kravaty mena manga fotsy ianao ohatra de tsy anana toerana fahanao mandray andraikitra ianao fa iny atsisiny ihany foana ianao mpitazana izay fametrahana ny olo-pirenena ho mpitazana spectateur zay de miteraka ohatrany zavatra manahirana ao atsika satria vitsy zany ny olona tena mandray andraikitra vitsy zany ny olona tena hoe olo-pirenena feno eto Madagasikara raha tsy resaka afa-tsy ny etra filisan-jaton'ny malagasy no zany ny atao hoe olo-pirenena mandohetra fa ireo olona vitsy ireo no mibabiny reo politapitrisa mibabany rehetrarehetra tsy de magaga ary tsy tokony tena hevitra lava hoe maninona tsika no mitarazoko de mitarazoko satria zay mbola zava-misy aloha ary verina hoe tsika ihany no antony manovan'le izy misy rafitra efa tokony eritreretana fanovana azy hoe ahoana tsy vita amin'ny fanoloana olona tsony io be de be zay olona nasolosolo teto zay fa tsy mivany olana fa aloha jerena efotany le zavatra mitranga fijery amin'ny mampanao gazety mpikirakira ny zavatra misy andavanandro amin'ny fatakarana tsotra mety mitovy amin'ny olo tsotra ihany nentina teto fa tsy hoe nandalo paizana manokana momba zany tsika amin'ny rahalahy fa ao anatin'ny fety-pirenena de verina hoe fotoana ray mba fampizara fijery de mba hifanohana amin'ny zavatra mba miabo kokoa tsika vatra be loatra zay zavatra mifanakivy isan-kiboda zany mety sarotra ihany eny ary
Zay ihany koa no anakatonatsika ny fandarana namana Fandriamanarivo. Misaotranao nanaiky niarana makafaka ny vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity tao anatin'ity fandarana l'actualité ity. Ya misaotra ny marika, misaotra tena ihany moa tsika eto zany dia aloha isorana ny akasitrahana ampijerina anaraka ny dindinika hatrany farany ny teknisianina ihany koa tamin'izao alina izao. Zay ihany koa no manakatona hatreo ny fandarana l'actualité tamin'ity androany ity isorana ianareo mpijery izay naharitra hatramin'ny farany ny teknisianina sy ireo niarana natotosa ny fandarana izay no mametraka veloma mandram-piona va dia manasa anareo hatrany anaraka ireo fandarana eto amin'ny fahita lavitra Matv hatramin'ny farany veloma ary toboka.